Tombovo malagasy mifoany malagasy resy lahatra amin'ny arenany. Fitsarana momba ny konty 1.7 miliara ariary ny volam-panjakana very ny taona 2020 ka hatramin'ny taona 2021. Fanendrena Prime Ministre tsy afaka miala amin'ny olon'ny fitondrana teo aloha ve ny fitondrana fanavozana hoy ny safidy ny Madagasikara. Manatra ny fiarabana tompo klasy tompoky vavy tonga soa indray ato anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS manasa anao ampanajana izay anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Piasa ny fitaovana moderna dia ny polygraphe na ny détecteur de mensonge ny fitondram-panjakana malagasy amin'ny fifantenana ireo mpikamana eo anivy ny gouvernement Tarajonarson hoy ny filohan'ny fanavozana tamin'ny ity androany ity. Raha ny fanazavany dia satra ny azahoana fahadiovana 100 isanjato fa raha mahatratra 100 isanjato ny fahamendrehana dia efa nadingana lehibe ho amin'ny fanavozana izany raha ny fanazavana hatrany. Fantatra fa amin'ny herinandro avy io no ivoaka ny anaran'ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernement vaovao raha ny fanazavana hatrany. Tady vaovao makasika izay eo amin'ny rindra-tsara ny tahiriny aina. Sampandra raha-panjakana 420 no nanaovana fitsiriana ka nafany fitsarana momba ny konty nanao tatitra ampabe maso androany. Mananika ny 1.7 sy 3 miliara ariary ny vola very teo anelanelany taona 2022 ho ny tatitra. Antony zavatra telo lehibe no mitarika izany toy ny fitantanana tsy manaraka ny rafitra mipetraka, ny fanodinana rijateny momba ny paikady amin'ny tsenam-barim-panjakana ary ny fitantanana mitongilana amin'ny asa-panjakana. Tsy ny vola no tsy misy ny filohan'ny fitsarana momba ny konty fa ny fitantanana azy no mampieritreritra. Vola izay tokony havitana asa miantraika amin'ny vahoaka toy ny sihatry ny fahasalamana sy ny fampianarana kanefa very fotsiny no ireo antony ireo. Fiasana ny antsoina hoe fitantanana antsosikotitra. Izany hoe fitantanana tsy manaraka ny rafitra mipetraka fa manao an'ilay antsoina hoe fitantanana gestion parallèle. Izay tsy hitan'ny mpanara-maso ny volam-panjakana toy ny parlementaire. Ny faharoa dia ny fanodinana ireo rijateny mikasika ny paikady ny tsenam-barim-panjakana. Ary misy mihitsy aza dia mamorona rijateny manokana mihitsy ahafana mamoaka ngaikaingana izany volam-panjakana izany. Ny farany nefa tsy mibitika izay leveriko ho zava-dehibe dia ny fitantanana mitongilana mpiasa-panjakana. Satria misy ny ankilany izay ireo mpiasa-panjakana izay misitraka ny ohatra ny tokony izy mikasika ny tompontsoa sy ny tambe karama ka na dia ny compte ny bancaire dia manontany tena mihitsy hoe inona daholo ty vola milatsaka toya tsy misy fiafarana. Ny atsy an-daniny dia misy ihany koa ireo izay sokajina mpiasa-panjakana izay tsy mahazo mihitsy karaha mahazo ara dia zara fa mahazo mety menatry na tsy fantatra izay azo songadiny anatin'izany ny mpampianatra amin'ny lafiny rehetra indrindra fa mpampianatra any amin'ny fampianarana fototra ireo mpitsabo sy mpitsabo mpanampy. Nandray tatitra ho torohevitra natsarana ny fitantanana ny filohan'ny fanavozana ny Repoblika ny Madagasikara. Na izany azy ny antony rehetra anatsara ny fomba fiasa sy andriandraikitra amin'ny fanovana ny tenany izay vonona ihany koa hanaovana tatitra momba ny asa vita no an'ny taona 2022. Hampiova zavatra reny satria araka ny voalazany teo 3000 milliards ny teneny teo fa zay fa mahita 4000 milliards izy teo satria 3811 izy teo tadidiko tsara ny perte amin'ny fanjakana zay vola tokony hiditra amin'ny fanjakana mba hitrereto ny zavatra tokony vitantsika anatin'izany 3811 milliards zany ny lalana zay simba amin'izao io hôpitalitsika io ny sekoly ny université ny momba ny mpampianatra momba ny mpitsabo momba tsika rehetra mpiasa-panjakana raha ohatra ka misy an'izany fitabolam-panjakana. Dia ny famarana koa azy ilay tenina verimberiny teo raha jerena dia tsy ny vola no tsy misy eto Madagasikara fa ny fitantanana no tsy mety eto Madagasikara. Dia miezaka samy manova tsikelikely zay tokony atao ary tsy mahandro koa zahay ny tongavany 2024 manao anakoa ny fomba fitantananay ny fitsaranjareo azy ainga.
efa miditra tsikelikely amin'ny fanitsina anovana ny fomba fiasaka iantohana ny fampiasana tsara ny volam-panjakana ny tompon'andraikitra ho ihany filohan'ny fanavaozana tafiditra amin'izany ny tsy nanomezana alalana amin'ny fitrandrahana volamena raha nosokafina kosa ny fanomezan-dalana ho an'ny fitrandrahana ireo arena gibony-tany hafa jerena manokana amin'izany fitantanana mahomby ho tombotsoa ny vahoaka ho ny fanamafisana tsy maintsy hampiarina ny lalàna arovaina izay tsy mety eo amin'ny rafitra ho ian'ny kolonely Randrianirina. raha natadidinareo tamin'ny fotoana nanomezana lalana ny fanomezana an'ireny permis minier reny tamin'ny conseil de ministre dia nasoronay ny volamena tena nasoronay mihitsy hoe sauf or anatin'le conseil de ministre mbola tsy manome permis minier zay zany hoe mbola anatin'ny mamola vola zay rafitra hitantanana ny volamena io mba hahafahatsika za moa tsy te hampiasa le terme hoe nationalisation fa mba hahafahatsika fanjakana mame ny volamena io mba azo firenena malagasy tombotsoa vola atsika malagasy ny nampiasaina anatin'io dia mbola anatin'ny mitady zay vola olotsika koa io vola be ny lany tao tsy ho sombaina ohatra zao fotsiny fa mba ho tadiavintsika ahoana ny fomba ampiasana an'io mba azahoany fanjakana malagasy sy ny vahoaka malagasy tombotsoa. Notontsaina teto amin'ny lapa ny fitsarana tapiny anosy androany ny fanaovana tatitra ampahebe maso 2024 izay mamitona ny vokatry ny fitsiriana natao sy ny tolokevitra ho fanatsarana ny fitantanana ny volam-panjakana tatitra izay atao isan-taona mifanaraka amin'ny fety iraisam-pirenena mikendry ny anamafy ny mangarara ny fitantanana ireo loharanom-bola panjakana dia ny antoerana nanatrika ny fotoana ny filoha ny fanavaozana sy ireo mpanolotsaina avo niaraka tamin'ny praminitra lehibe ny gouvernemanta ireo mpanao politika sy tanora maro. Mbola ho aratsika io ihany ny toy ny izay tatitra nataony teo anivony cour des comptes izay fa araky ny efa nambarateo dia ampiasa fitaovana moderne dia ny polygraphe na ny détecteur de mensonge ny fanjakana malagasy amin'ny fifantenana ireo mpikambana eo anivony gouvernemanta Radio Arson hoy ny filohan'ny fanavaozana tamin'ny ity androany ity nambarany hatrany fa sarotra ny fahadiovana zato isanjato fa raha mahatratra 900 isanjato ny famendrehana dia efa dingana lehibe ho amin'ny fanavaozana izany sy raha ny fanazavany atrany fantatra moa fa amin'ny herinandro avy io no ivoaka ny anarany ireo mpikambana eo anivony gouvernemanta vaovao sarotsy ndatsara ny tahiriny aina. Mila mpiara-miasa madio sy azo itikisana ka ampiasa ny polygraphe na ny détecteur de mensonge ny fitondrana amin'ny fanombanana sy fisafidianana ireo kandida ho ministra azahoana mamantatra raha milaza ny marina na mandainga ny olona iray mandritra ny fitsiriana atao amin'ity fitaovana ity noho izany dia tsy hisy intsony ny fifantenana amin'ny alalan'ny entretien mialoha ho an'ny rehetra fa ny teknôlôjia no anatanteraka mialoha ho an'ny fanadiadiana. Ny gouvernemanta tsy tokony ho ela fa vaovao tonga dia ambarako efa nareo androany inona no mahela azy io tsy zahay intsony no mifidy ny olona atao entretien fa misy an'izay atao hoe polygraphe zay ny ampiasanay amin'ny présidence ao nanafaranay spécialiste avy any ivelany izy io le polygraphe au lieu de demander fa zahay demande any amin'ny CIS ohatrany mahazatra le demande d'enquête de moralité dia le polygraphe no mametraka ny moralité le olona tsirairay fantatrareo zany atao hoe polygraphe zany fa détecteur de mensonge ao anatin'io tsy maintsy ho hitanay ny olona corrompu sy ny olona zay mety hanampy anay ny olona zay hamadika ny tonona natao tanora sy ny olona zay tsy hamadika ny tonona tanora zahay dia mila mpiara-miasa madio tsy adio zato isanjato fa rehefa mba mahatratra any amin'ny polisy anjato no madio amin'ny fanjakana io miova ty Madagasikara ty zay ny somary mahela kely ny fametrahana ny gouvernement mety hitarakiraiky mety any amin'ny latsinainy na talata anoany mapetraka satria mbola mandalo ny polygraphe daholo ny rehetrarehetra dia zay négatif ao anatin'io zay miiba avy ao amin'ny polygraphe tsy raisinay manao entretien intsony fa izay miabo anatin'ny polygraphe io no raisinay sy ny prime ministre manao entretien dia mahareta kely tokoa fa mila mametraka zavatra tsara tsika eto Madagasikara. Ity fomba fiasa vaovao ity araka ny fanazavana no mahela ny fivoahan'ny anaran'ireo mpikambana eo anivony gouvernemanta anamafisana ny mangarahara sy ny fahatokisana eo amin'ny fitantanana ny raharam-pirenena izany hoy ny fanamafisana ny filohan'ny fanavaozana tsy ny andrela fa namaly sy nanazava ny momba ny fampiasana ny détecteur de mensonge izazaha Ramandimby Arson ministry ny toe-karena teo aloha tsy vaolana ny fampiasana ny polygraphe hoy ity tompona ndraiky mpanjakana ambony teo aloha raha nanao ranty tao amin'ny pejiny tsy mahita lainga io fitaovana io raha ny fanazavana fa ny fitempony fony no refesiny ahitana ny tahotra na fientanany tanana midika izany
fa raha olona marina nefa matahotra dia mety olazaina fa mandainga na koa olona zatra miteny na mahafehitena dia afaka mandalo mora foana ka noho izany tsy azo itokisana ho fototry ny anapahana hevitra lehibe ny polygraphe na ny détecteur de mensonge ho ihany izazara mandimby arson izany nanamarika fa mila jerena lalina ny olona ho tendrena toy ny tantarany ny lazany ary ny fananany atao mangarara ny fanambaram-pananana aloha sy aoriny ny andraikitrasahaniny asiana tantona mazava ny ministra ary arahamaso tsy tapaka ny vokatra amafisina ny rafitra mpanaramaso sy ny ady amin'ny kolikoly raha tena ray fondation no tadiavana tsy mila fitaovana mampiaia fa mila rafitra mazava sy entitra ny fanendrena dia tsy miankina amin'ny machine fa manangana fanjakana izay manasazy ireo mpandainga sy mpangalatra izay hita ho iatrany izazara mandimby arson fa prime ministre roa izay no nitendreny izao fitondrana fanavozana izao tsikatra fa tsy afaka miala amin'ny olana natokisany mpitondra teo aloha ho iatrany ny fanendrena ho iatrany ny fanamariany antoko ny safidy ny Madagasikara mampanay ny zavamisy ary miendrika famadiana tolombahoaka ho iatrany ny fanehoan-kevitra tady-baovao makasika izay eo amin'ny rinatsara ny tahiriny mbola mampametra pantanina ny lalana fitondrana ankehitriny indrindra taoriny ny fanendrena prime ministre indrony sesy ny filoha teo aloha no nanendry ny prime ministre vao nitendrena amin'izao fotoana hitantana ny samifinina toerana iray stratezika sy manandanja lehibe midika izany hoy ny fanamariany antoko safidiny Madagasikara fa olona natokisany mpitondra teo aloha ity prime ministre ankehitriny ity manahirana ihany satria ny zavatra marina azo tsapahitanana aloha dia olona nitokisany hiara-joelona izy matoa napetrany eo amin'izany toerana no resahanao teo izany le resaka sary ndraiky kosa dia fametraham-panontaniana amgamba no apetrako satria raha mijery antsika ny zavatra ny Israel dia misy ireo vidéo marobe mandeha hanamarinana fa hoe mbola velona tokoa ny prime ministre Benyamin Netanyahu zany hoe le resaka sary vidéo zany amin'izao fotoana zao amin'izao vanim-potoana iainantsika zao dia tsy azo sokajiana mihitsy ho toy ny pirofo fa tsy afaka miteny zany hoe marina ve sa diso reny sary reny fa mametraka baraingo zany reny fa ny marina zany aloha dia olona napetraka no tendreny hiandry rajoelona tamin'ireny toerana ambony reny ny prime ministre ankehitriny ny zavatra azo marihana zany amin'ireny dia nakaiza le tolona mba manahoana loatra ny any an-tsain'ny mpitolona zany amin'izao fotoana zao hoe manahirina be zany fandeha ny zavatra zany satria ny tolona natao nisy ny ainana fohy misy ny naratra misy nampidirina ponja nefa ohatrany misy manery zany hoe olona avy amin'ny andro rajoelona ihany no apetraka prime ministre ny zavatra mampalahelo amin'le izy zany dia ny hoe olona efa nalohan'ny vahoaka malagasy reo ankehitriny zany dia terena indray hiverina amin'izany ny vahoaka malagasy mampalahelo be anie zany maro ireo malagasy manampahaizana afaka mitondra ny firenena ary azo atao tsara ny mametraka olona tsy miandany sady tsy aniatsiny no tsy aniaroa amin'ny toerana ambony tahaka izao ho ihany ny fanamariana nga dia tsy nisy olona izay tsy mbola niara-petsapetsa na tamin'ny fitondrana teo aloha na tamin'ny mpitolona raha hoe mitady ny apaisement zany hoe olona madio mihitsy zany ataoko hoe mety ho tonga any amin'ny resaka apaisement zay raha hoe olo-baovao mihitsy fa nahoana no tsy maintsy olona izay efa niaro efa niara iasa tamin'ny filoha teo aloha no apetraka ho prime ministre amin'izao fotoana izao iza zany no misy fiteniny vahiny manao hoe à qui profite le crime satria lazainy eto foana mory zareo communauté internationale reo hoe amin'ny anaran'ireo dia tsy maintsy atao an'izao ony tsy maintsy atao an'ry ony ary le vahoaka malagasy tany malagasy iny ety Madagasikara ny resahana ary manahoana le etaeta ny vahoaka malagasy teny kianja dia ny fanovana ifotony kanefa any amin'ny toerana ambony tahaka ny toeran'ny prime ministre zany dia mbola ahitantsika olona zay ray petsapetsa tamin'ny fitondrana teo aloha ankoatra izay dia mbola mampanay ihany koa ny fanatanterana ny asa sy ny fanatrarana ny tanjona napetraka ho an'ny firenena ho any antoko safidiny Madagasikara dia maropotra ny tsy fisiny ny fandraisana andraikitra amin'ireo olona ambony voalaza fa nangalatra sy nanao kolokolo ny andritra ny fotoana fitondrana teo aloha maro amin'izy ireo no tsy voakasika mihitsy hatramin'izao ho ihany ny fanehoan-kevitra ary raha diniantsika ihany koa ny ataontsika hoe tsy olona avy amin'ny fitondram-panjakana teo aloha zany ny prime ministre ankehitriny
azo jerena koa zany eny hoe nanahoana sy nanahoana ny asa izay no tanterahana tamin'izy teo amin'izany toerana zany. Nisy ve navita nanenjika na nisambotra na nanagatra ireo tao anatin'ny fitondrana nanao fanodikodinana maro fa nijerena fotsiny daholo eny zany zavatra rehetra zany ka misy zany ny fanontaniana lehibe mipetraka ankehitriny hoe raha zavatra tsy vita teo aloha nandritran'izay fotoana lavabe izay amin'izao fotoana izao ve dia azo inona ny hoe afaka hanatanteraka izany andraikitra zany amin'ny atsakany sy andava amin'ny prime ministre satria na hoaiza izy na hoaiza tsy ho afaka ao an-tsainy mihitsy hoe inga Rajoelina no nametraka azy tamin'izany toerana ambony zany teto amin'ny tany sy ny firenena. Mitaky fanajana ny safidin'ny vahoaka sy ny fanavoazana tena izy ny antoko safidin'ny Madagasikara manoloana ny zava-misy ankehitriny eto amin'ny firenena. Endrika famadiana ny tolom-bahoaka ny zava-misy ankehitriny ho ihany ny antoko. Ny vahoaka nefa no antom-pisihan'ny mpitondra raha ny fanazavana atrany. Fa efa bolan'ny asan'ny gouvernemanta mitantana manaraka ny lalàna ny andraikitra ary ny vokatra ao anatin'ny fifanajana, fihavanana ary fiarahamientana. Io raha dika tsotra ny voarakitra ao anatin'ny boky fotsy natolotry ny Prime Ministre teo aloha Rajaonarivelo ho an'ny Prime Ministre Rajaonarison nandritra ny famindram-pitantanana teo amin'ny rotunda. Nafoy aza ny fehimpotoana ny asana dia nazahoana metraka ny fanovana amin'ny fifandrindrana sy ireo rafitra rehetra, nisy ny finiavan'ireo mpisehatra rehetra ho an'ny tanjona iombonana. Famerenana ny fanjakana tan-dalana rary ny ara-tsosialy bebe kokoa, fitantanana tompona andraikitra ahitana vokatra mipaka any amin'ny fanatsarana ny fiainan'ny vahoaka no notakiana teny an-kianja. Foy ny fotoana efa bolana maherikely hoy ny Prime Ministre Rajaonarivelo raha fitantanana firenena no resaina kanefa kosa nazahoana metraka ny fototra ho ana fitantanana mahomby amerenana ny fitokisan'ireo olom-pirenena ny amin'ny fanjakana ary ny fahamarina toeran'ny firenena. Ny andraikitra, ny mangarahara ary ny tamberina andraikitra no ny fantohan'ny asan'ny gouvernemanta Rajaonarivelo izay mifototra tamin'ny drafitra anatanterana ny politika ankapobeny fanjakana ho an'ny fanavaozana. Nojerena manokana ireo lahara-pahamehana mahakasika ny sosialy, ny ady amin'ny kolikoly, ny fanomanana ny fikoanam-pirenena, ny famerenana ny fiazonana ny fiaraha-miasa amin'ireo mpiara-miombona antoka vahiny, ny sehatra iraisam-pirenena. Betsaka ireo fanamby, teo koa ireo sakana raha tsy resaka afa-tsy ny ara-drafitra sy ara-toekarena. 3.5 ny tampitombo ny arikarena izay ambany dia ambany tsy nahitana manamorona tsy nahavitana namorona akory ny fitombony tsy fanananasa ho an'ireo tanora. 5.7 ny arikarena faobe dia trosa avokoa ary 7.8 ny tany fisondry ny vidim-piainana. Maro ireo asa vita saingy mbola be lavitra kosa ny asa miandry. Voarakitra ao anatin'ny boky fotsy ny vina sy ireo tolo-kevitra ho fanohizana sy fanatsarana ny drafitra ampandrosoana ny Madagasikara raha ny tatitra atrany. Fa iverenantsika ny vaovao mahakasika ny tatitra izay nataony Cour des comptes tamin'ity androany ity. Natsikafo ny fitsarana momba ny konty nandritra ny tatitra ampay be matsomantsy ireo lesoka sy tsy fahatomombanana tamin'ny fitantanana sy ny fananana sy ny volam-panjakana tamin'ny sehatra maro lafy. Nasongadina ny olana eo amin'ny rafitra ny fantsakitsahana sy ny fitsipoka ny fe ny tsenam-barim-panjakana sy ny fandoavana vola mihoatra be loatra anatanterana tetikasa kanefa tsy misy asa nanomboka na tsy vita hatramin'ny farany akory. Tato-baovao ny Ando Miaratina eo amin'ny saritsin-dratsary ny aro-tanjona. Maro tamin'ireo tetikasa goavana natao teto amintsika no tsy mahatratra ny tanjona napetraka no ny tsy fampiny ny fanadihadiana maloha sy ny tsy fampiny ny fandrindrana mazava. Voakatsika izany ireo tetikasa eo amin'ny setry ny angovo, ny lalana, ny fahasalamana izay ahitana fahatarana amin'ny fitantanterahana, tsy fampiny mangarara ary olana ara-teknika sy ara-pitantanana. Ahina fa misy ny fisolokiana ny tetikasa train urbain amin'ny fanazavana. 7 ny loha masina novidiana saingy 4 ihany no mandeha ankehitriny. Nisy ny famatsim-bola 7.30 miliara ariary natokana ho an'ny tetikasa kanefa 7.10 miliara ariary no tafiditra tao anatin'ny compte-ny train urbain raha tokana nafindrany amin'ny compte-ny Madarel ny 7.10 miliara ariary anaingana azy indray. Tamin'ny taona 2024 dia mitetana hatrany amin'ny 37 miliara d'ariary ny subvention natokana tamin'izany, ny 19 miliara 500 ariary ihany nefa ny lasa tao amin'ny compte-ny train urbain fa ny 17 miliara 500
dia nafindra ho anatanterahana ny plan de relance ny matériel. Tamin'ny taona 2024 ohatra nisy vola 5 milliards d'ariary nitrosain'ny orinasa matériel ka mbola tsy tafaverina mandraka ankehitriny. Nisy ihany koa ny tsy fanajana ny paikady fifananana tamin'ny tsenam-barotra 4 lehibe izay nanatanterahana ny tetikasa io. Teo ihany koa ny fandoavana ny volan'ireo tsenam-barotra 4 lehibe ireo tamina orinasa mpanelanelana fa tsy ny fournisseur izay tena tompony entana. Tsy hita ihany koa ny taratasy mpividianana nanapirofo an'izany ary tsy nitovy ny entana tonga sy ny entana nafarana. Teo ihany koa ireo tsenam-barom-panjakana izay nitanterahan'olona tsy nanana fahefana mahakasika an'izany dia ny sekretera jeneraly ny ministera sy ny minisitra tamin'ny fotoan'andro izay natratra hatrany amin'ny 6 milliards d'ariary ny contrat ny fanaovan'izy ireo. Raha nokasaina manolany fifamoivoizana sy ampianana ny tany falotony rivotra ny tetikasa teleferika vao maikena mitombo ny trosa babeny malagasy izany manolona ny tsy fanatrarana ny tanjona napetraka. Ny 20 ny famatsim-bola izay mendrika famodramam-bola hatramin'ny 3.7 miliara ariary ny fotodrafitrasa dia zakain'ny vahoaka malagasy hatramin'ny taona 4.30 tsy maintsy mbola iampy 3.3 miliara mahery anefa izany noho ny fahasimbany ity fotodrafitrasa ty amin'izao fotoana izao ho ny fanamafisana. Mahakasika ny teleferika tsy tratra ihany koa ny tanjona. Marina fa tany am-piandohana dia zotra roa no ny eritreretina ho tanterahana dia ny ligne orange sy ny ligne verte. Ny ligne orange ihany anefa no tanteraka ary mbola tsy mandeha araka ny tokony ho izy ny ankehitriny. Marina fa mahatratra hatrany amin'ny 20 isanjato ny famatsim-bola izay trosa mitentana hatrany amin'ny 533 milliards d'ariary no tetipitany fotodrafitrasa ary izay ho zakainy vahoaka malagasy hatramin'ny taona 4.30. Eo amin'izay fotodrafitrasa izay efa mahakasika ny autoroute tsy mbola hita izay tena vokany na ny fanonerana ireo mponina aza tsy mandeha araka ny tokony ho izy. Lesika goavana ihany koa ny tsy ahavitana ny lalana ny momba ny fer. Tetikasa lalambe migidana na autoroute tsy mbola nonerana ireo mponina voakasiky ny tetikasa mifanaraka amin'ny 20 kilometatra voalohany izay efa vita raha tokony efa natao talohan'ny fiatombohan'ny asa zany ary na ena ho 5,000 ariary ny metatra toradroa ho an'ny tany efa vita titra raha 5,700 ariary zany teo aloha tsy fantatra izay antony. Fond routier ananan'ny fanjakana 480 milliards ariary ireo compagnie tsolika momba ny hetra atao hoe redevance d'entretien routier na RER. Ny antony dia ny fisian'ny letsitrosa ifanaovan'ny fanjakana amin'ireo compagnie tsolika ireo izay marihana fa ny trosan'ny retsy compagnie retsy no betsaka kokoa. Tokony handosa azy amin'ny fanjakana ireo fiara vaventy izay mitondra entana mavesatra tafahoatra ka mety hanimba ny lalana. Tsy notakiana afa-tsy hatramin'ny 20 isanjato ihany nefa nireo sazy ireo ka nitentina 50 miliara ariary ny vola tokony niditra nefa tsy tafiditra ny 7.2 ka hatramin'ny 3.2. Taorian'ny 3.2 moa dia ny foanana ny fanasaziana noho ny station de pesage tsy voakojakoja. Ireo vola tsy tafiditra rehetra ireo nefa dia tokony nanarenana sy nanakojakojana ny lalana. Tsenam-barom-panjakana roapolo mahakasika ny fananganana fotodrafitrasa teo anivy ministera ny fanatanjahantena no nanaovana fitsiriana izay mitentina 50 lavitrisa ariary ny tomba bidiny asa kanefa tsy mbola tomombana akory ny famolavolana ny drafim-panatanteran'izany. Tamin'ny asa roapolo tokony natao 50 tsy vita 3 no foanana ny fifanarahana ary 2 monja no notokanana izay mametraka fatiantoka 7.20 miliara ariary. Tsy tomombana ny famolavolana ny famolavolana ny drafim-panatanterahana ny asa hatrany amboalohany maro tamin'ireo fotodrafitrasa no tsy mbola voafaritra akory ny toerana hanaovana azy kanefa dia efa natao ny tsenam-barom-panjakana mahakasika izany. 4 tamin'ireo asa 20 no niova teo ampametrahana ny vato fototra ny toerana hanaovana azy. Hita ihany koa ny fisian'ireo fanitsina na avinon tamin'ireo contrat rehetra izay natao. Hita ny fampiasana ihany koa ny fifanarahana lasitra na ny contrat cadre mba hialana amin'ny fepetra takehan'ny tsenam-barom-panjakana mahakasika ny fifaninanana. Hita ihany koa tsy ny fisian'ny fanaraha-masona nandritra ny asa fanatanterahana ka nahatonga fanaovana kitoto tamin'ireo asa rehetra izay natao. Hita ny tsy fisian'ny fifaninanana marina. Orinasa tokana hatrany
no nanao ny tolotra sy ny raisina isaky ny fotodrafitrasa natao. Maro ny mpifepetra tsy voahaja mahakasika ny tsenam-barim-panjakana. Momba ny fonds souverain malagasy na ny FSM, dimanjato faingo 4 miliara ariary ny toe-bola anatiny ary napetraka atao amin'ny banky foibe. Ireo loharanom-bolan'ny FSM dia ny an'ny fanjakana 720 miliara, ny QMM 13 miliara, ny SPAT 10 tapitrisa euro. Ny vidianana bus miisa 12 sy 300 isa izay mitomba bidy 310 miliara ariary. Fandaniana sponsorina 710 miliara ariary ary ny vidianana aingo mamiratra miendrika rano ny 7,7 miliara ariary. Mikasika ny fandaniana kosa nahita famindrana nakana amin'ny banky tsotra na virete manodidina ny 245 miliara ariary. Ny vokatrizay dia hoe raha vao mifindra any amin'ny banky biredy ny loharam-bola dia tsy voakasika ilay fifanarahana miaraka amin'ny banky foibe. Anisa fandaniana natao teo amin'ny pirady ihany koa ny fividianana 312 bus miaraka amin'ireo borne de recharge mitetina 53 miliara ariary. Toy izany ihany koa ny fandaniana mikasika sponsorine izay mitetina 157 millions d'ariary. Ary farany tao ihany koa ny fandaniana mikasika ny haingohaingo mamiratra miendrika rano izay mitetina 9 miliara ariary. Izay mikasika ny FSM. Natsikafo ny fitsarana momba ny compte ihany koa ny mahakasika ireo fitantanana tsy mazava tamin'ireo tetikasa efitra lehibe vatsy ny banky raisam-pirenena eto amintsika. Ny lidy izay tetikasa mahakasika ny herinaratra manana famtsimbola hatramin'ny 10 miliara dolara. Ny PCMC sy ny PTDR miopana amin'ny fanamboaran-dalana izay manana famatsimbola 700 miliara dolara sy 300 miliara dolara ary ny PPSB mahakasika ny fahasalamana izay manana famatsimbola 430,7 miliara dolara. Samy nahitana endrika fanararotana avokoa ireo tetikasa ireo raha ny fanazavany. Ho an'ny lidy manokana mahakasika ny herinaratra dia hitany songadina tao anatin'ny fitsirihana ny branchement mora izay nahitana fanodikodinana câble mitentina teo amin'ny 23 mm teo azo tombanana ho 70 millions ariary eo. Ny anton'izany moa dia raha ny tokony ho izy tsy tokony ohatrany 5 metatra ny branchement iray kanefa rehefa natao fitsirihana dia misy tonga hatramin'ny 4 kilometatra ny branchement iray. Ho an'ny tetikasa PCMC manokana fanamboaran-dalana dia teboka roa lehibe no azo lazaina. Voalohany tsy fanajana ny planine teny am-boalohany, izany dia voamarika amin'ny ambany dia ambany ny taham-panateterahan'ny asa. Faharoa dia misy ireo asa izay tena tsy nikitihana akory nandritry ny taona ary misy ny asa izay tena tara tokoa teo am-panatanterahana anazy. Faharoa dia hita tamin'izany koa fa ambany dia ambany ny taham-pampiasana ny vola izay tsara marihana moa fa nisy ampahany tamin'ny vola andreo tetikasa ireo ny ndramina nisy ampahany naverina. Ny tetikasa farany izay nitsirihan'ny fitsarana momba ny compte dia ny PPSB mahakasika ny fahasalamana. Hita ihany koa fa dia ambany dia ambany ny tahan'ny fanatanterahana izay azo kajiana ho eo amin'ny 520 isanjato eo. Voamarika ao anatin'izany ny tsy fandraisana ny didim-pitondrana mahakasika ny plateforme ao anelfa. Misy ihany koa ny cartographie ana laboratoire izay tsy vita hatramin'ny farany ary eo ihany koa ny couverture vaccinale izay ambany no ny izay tanjona izay no napetraka teny am-boalohany. Ny songatana nyrira hitatitra ampahibe maso nataony fitsarana momba ny compte io nilaisoka miverimberina amin'ny rafitra toy ny fanitsakitsana ny fitsipika mifena tsenam-barim-panjakana indrindra amin'ny fampiasana tsy ara-drary ny marché de gré à gré sy ny fandoavana vola mialoha be loatra. Voamarika ihany koa ireo tsy fahatomombanana amin'ny fitantanana ny fananam-panjakana anisan'izany ny tsy fisian'ny compte no avaozina sy ny fahaverezan'ny fitaovana sasany. Etsy ankilany mareo nyreo tetikasa goavana no tsy mahatratra ny tanjona napetraka no ny tsy fampiny ny fanadiadiana maloha sy ny tsy fampiny ny fandrindrana mazava. Isan'ireo ny tana masoandro tsy tanteraka hatramin'ny farany ka nijanona tenatenany kanefa nandaniana vola 330 miliara ariary. Ny tetikasa Odof tsy ampy fiomanana ireo tompon'andraikitra mialohan'ny fanafarana ireo fitaovana industrialy. Ny ACM mareo ireo tsenam-barim-panjakana no tsy nandalo tolobidy nisy tsy fanarandalana hafa ihany koa ho an'ny fanofana fiara folo ho an'ireo tale. Ankoatra ireo tsy araka ny volan'olaliana ny asa vita ho an'ny hopitaly manara-penitra 13 polisa manerana ny Madagasikara izay nandaniana vola 100 miliara ariary. Eo ihany koa ny fampanarana fentra ny Kianja Bare izay nandaniana vola amboniny 2 sy 700 miliara ariary ny fanamboarana azy. Raha totaly 4 miliara ariary latsaka kely no very tamin'ny ekitapom-bola mpanjakana tato anatin'ny 5 taona farany raha nitatitry ny fitsarana misana ny compte.
fa manentana ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta ireo manambonina etra lefitra mivondrona ao anatin'ny COSOFAM. Manentana ireo mpanao politika ihany koa ny COSOFAM angina rehefa tsy hitondra fampandrosoana. Ankoatr'izay dia nampitandrina ireo mpanakorotana ihany koa ny eo anivon'ny COSOFAM. Tao arahantsika ny fanazavana mahakasika izany. Noho ny savorovory politika sy ny famparitiana trakta, fanaratsiana, fanenjehana amin'ny tambazotra serasera izay mety teraka fifandrafesana eo amin'ny samy miaramila, ary koa eto ampiandrasana ny firafitry ny gouvernemanta vaovao dia manao izay fanambarana zao ny COSOFAM, corps des sous-officiers des forces armées malagasy. Saotranao andriamatoa filohan'ny fanavaozana ny Madagasikara tamin'ny fanendrenan'ny prime ministre lehibe ny gouvernemanta iny. Miarabanao andriamatoa prime ministre amin'ny nanendrenanao ho lehibe ny gouvernemanta ny fanavaozana, ary miangavy anao tsy andraraka ilombian-doha fa ampiatra ny fahaizanao amin'ny rehetra anasoavana ny malagasy mpiray-tanindrazana ka hanao laharam-pahamehana ny sosialim-bahoaka indrindra ny jiro sy ny rano. Eto ampiandrasana ny firafitry ny gouvernemanta isika zao koa mitodika sady aminareo mety voatendry ho mpikamba ao amin'ny gouvernemanta vaovao mba hifantoka tanteraka amin'ny fampandrosoana ny malagasy fa tsy hitady ny tombotsoa manokana ho an'ny tenanareo. Ary misintona ny sainareo koa izahay mba hanao izay asa ampandraketana anareo ho tombotsoa ny vahoaka fa izay mifanohitra amin'izay kosa dia tsy azo ekena. Mitodika aminareo mpanao politika sasasasany izay mitady hanakorotana izahay. Rehefa tsy mitady ny fampandrosoana sy ny mahasoa ny malagasy ianareo dia aleo mangina. Rehefa tsy hitady ny fampandrosoana sy ny mahasoa ny malagasy ianareo dia aleo mangina. Fa efa nampahory ny vahoaka malagasy hatramin'izay. Aza manao lalany rinina ka fa avaratra mbola anao hitsin-dalana indray. Hay corps des sous-officiers des forces armées malagasy dia manohana sy mankairana andriamatoa filoha amin'ny herina rehetra ao anatin'ny faranadalana sy famendrehana, ary mampitandranareo mpanakorotana izay manakasakana ny fampandrosoana ny firenena, indrindra ireo mikasanao fanonganam-panjakana izay anao kilalaon'ny fiainana malagasy mpiray-tanindrazana. Eto ampamaranana dia manentana antsika mpitandro filaminana namana rehetra aza manaiky atao fitaovana ka ifampitifitra ifamono isika. Miantso anareo manamboninahitra lefitra, kaporaly, vata miaramila andaharana mba hitazona hatrany ny soatoavana ny firaisan-kina anasoavana ny firenena, fahalalana tanindrazana. Fa mitovy amin'ny valala ankarona ny vahoaka malagasy amin'izao hoy ny faneho-kevitra nataon'ny mpitondra vavahana Dr Rabarmana na Hery Mandimby. Fotoana ilana torohevitra avy amin'ny ray aman-dreny ny fotoana toy izao ary izany no antom-pisin'izy ireo. Tsy vahaolana loatra ny fahanginana maharitra fa mila mahay makalesina ny rehetra hoy ny fanamafisana. Tato-baovao mahakasika izany eo amin'ny rindran-tsary ny Tahiriny Aina. Isan'ny mampitarazoka ny firosoana amin'ny tena fanavaozana notakina hatry ela ny tsy fitovian-kevitra eo amin'ny samy malagasy hoy ny pastora Rabarmanana. Ilaina ny fijoroan'ireo ray aman-dreny sy ireo olobe amin'ny fitariana amin'izao vanim-potoana sarotra lalovan'ny firenena izao hoy ny fanamafisana. Tokony ahandray lesona ny rehetra mba tsy hiverenana ny fahadisoana teo aloha ka ifampiaino sy ifananatra manoloana ny olana mitranga eto amin'ny firenentsika hoy ny faneho-kevitra. Misy olona zao dia nieritreritra mihitsy hoe mety ilay fitondrana teo aloha. Misy karazan'olona zany ary tsy azo menatsiny amin'izany izy, fa misy koa ny ianao hoe tsy izy kosiny. Raha toika zao raha niainao an'le tatitry ny cour de compte dia hita miariary ao ny hoe ny zavatra tsy nety reto ao. Ankehitriny kosa inona ary no tao? Samy mitady lalana zany amin'izao fotoana aiza ny voahany, ary dia tahaka ny voalalakarona ny malagasy ankehitriny. Samy miakatra hiala ao anaty arina fa izay tafakatra ambonimbony misy misarika mitana. Aiza le fandrosoana? Io le miakatra io ny atao hoe fandrosoana, io le miakatra io ny atao hoe fihavanana, io le miakatra io ny atao hoe fanavaozana. Misy ty hiakatra amin'ilay fanavaozana fa misy manao hoe nety taminay le teo aloha. Inona ny zava-misy ankehitriny? Samy sahirantsika hoe aiza ary ny lalana. Fotoana tahaka izao indrindra no ienoana tolo-kevitra, tolo-tsaina, feno fahendrena, feno fahalalana. Tsika manana ray aman-dreny,
tsika manana zoky olona any misy ny fahendrena sy ny fahalalana miandry zany tsika voaka malagasy inona no ambaran'ireo olona reo ny olo ela zay ny teny malagasy hoe tany misy olobe tsy miady zaza azavaiko kely tsy hoe tsy miady zaza tsy hoe le zaza miadina fa tsy miady ny zaza ka le firenena io zaza io iza zany no andrasantsika sika menakavy any fa zao kosa misy sokajin'olona zay tokony mba hiteny indrindra ireo manana autorité morale aiza inona no ambarany inona no teneniny sa tsy hainon'ireo karazan'olona reo tsony ko ve tsika zary everiny maro ovaolana sy fanafody ny fikoanandrom-pirenena ho iatrany ity mpitondra fivavahana ity nasongadiny fa ny firaisankina no ery lehibe indrindra ahafany Madagasikara mandroso na izany aza nefa dia mila fandaminana sy fitarihan'ireo ray aman-dreny izany indrindra raha mbola hita fa mifanaritaka sy tsy miray hevitra ny samy malagasy amin'izao fotoana izao nanao concertation nationale tamin'ny 92 ny tenanaina ndray anjara tamin'izany concertation nationale tamin'ny 2013 concertation nationale tamin'ny 2015 nakaiza ka tsy tokony heritreritra ny malagasy ankehitriny hoe miandry concertation nationale vita concertation tsy fanafody io tompoko fa ny fanafody dia izao firaisan-kinantsika rehetra zay lazainy concertation nationale ka raha tsy ampiarina koa tahaka izay lasy zay tsisy dikany mandany andro fotsiny hoy aho fotoana zao samy mieritreritra samy mandamina ny fiainana samy mitondra fanavaozana ao anatin'ny sainy fomba fiasany kolikoly iny isan'andro iny alatra ny isan'andro iny ary misy olona aza ngamba vao mifo maraina izy dia fa zao ny ao an-tsainy iza indray no fitahako androany aiza indray na azahoako androany io ny le fomba fiteny hoe mifo maraina ny olona dia manao hoe andeha hitady vola tsy hoe hiasa hahazo vola fa hitady vola bizina aingana bizina malaky ka fotoanan'izao fanavaozana miandry ireo ray aman-drenitsika mba hiteny hanoro torolalana ho any amin'ny fahatsarana miantso fiaraha-mientana fifampiresahana ary firaisankina noho izany ity mpitondra fivavahana ity mba ho vaolana maharitra sy lalana hitondra ny firenena mankany amin'ny atena fanavaozana mila mitsangana ny ray aman-dreny ho mpananatra raha ny fanamafisana fa noho ny antony manokana dia ahemitra amin'ny fotoana manaraka ny fionana sy ny fampiarabanana tratrany taona izay nokasainy antokotiko Madagasikara ho atao any Mahajanga ny sabotsy ho avy izao araka ny fanazavany distima any antoerana mbola tsy voafaritra kosa hatreto io fotoana io fa olazaina amin'ny fotoana mampety azy ihany tsy mbaleo vitana ka dia ety zahay resaka amintsika satria nanana etaeta tokoa tsika ary nanampanirina lehibe tokoa hiaraka fiarahaba hiaraka ifankarahaba tratry ny taona miaraka amin'ny andriamatovoaloha Marikaravalmanana fa noho ny antony manokana dia ny hevitra izany amin'izay mbola amin'ny andro tsy fantatra ka etona izahay dia mampilaza tsika rehetra isa-tokantrano mampilaza tsika rehetra namana tsy tapaka rehetra ary manaraka an'izay ihany koa indrindrandrindra ianareo rehetra eny amin'ny faritra sy manodidina dia ampilazana zany daholo fa ny fionana tsika izay saika atao amin'ny raika amby roapolo marsa sabotsy zao dia ny hevitra fa nefa kosa eto izay dia mbola misaotra ho antsika rehetra zay miara ny entana ny sala tamin'ny fanomanana sy ny fikarakarana indrindrandrindra izay nanampy tamin'ny lafiny rehetra isorana dia isorana ianareo satria manetsabe dia mbola ho azy ka iengany misalama isika mianakavy atratrany manaraka indraiky fa vaovao mahakasika ny commune urbaine Antananarivo sy ny tontolon'ny fifidianana dia mangataka fandikana na interprétation eo anivon'ny filakevim-panjakana manoloana ny didina voaka ny fasivy ny volana marsa 2024 mandidy ny famerenana ny fifidianana be ny tanàna teto amin'ny commune Antananarivo renivohitra ireo mpanolontsaina ny tanàna Antananarivo io maraina io no nametrahan'ireo mpanolontsaina io taratasy fangatahana fandikana na interprétation io ankoatra ny didy famerenana fifidianana dia angatan'izy ireo ihany koa ny fandikana na ny interprétation ny lalàna ho an'ny lalàna 424 tsipika aotraotra roa andiny ny 7 milaza
fa na manao ahoana ny délégation manokana dia tsy afaka misolo ny filan-kevitry ny vondrom-bahoaka patra itsinjara-pahefana izay manohiatrany ny anjara asany. Manipika mazava ireto mpanolontsaina ireto fa tsy mitsipaka velively ny didina avoaka ny Conseil d'État izay didy tsy azo ivalozana izy ireo. Izao kosa nefa no natao dia ho tombotsoa ny tanàna sy fanomezan-kasina ny fisaram-pahefana ho iatrany ny fanazavana. Tontolo ny toekarena sy ny fambolena kosa isy ny fiaraha-miasa eo amin'ny Madagasikara sy Rosia amin'ny fanafarana masom-boly safiotra eto Madagasikara hoy Serge Zafimahova tamin'ity androany ity. Ny arahany rehetra na eno sy nandrea nefa ny tatitra na momba ny olana nateraky ny masom-boly safiotra avy any Chine fa nitondra aretina ho an'ny vary gasy eto amintsika. Mahagaga ny fikasantsika anafatra masom-boly avy any ivelany kanefa misy manampahaizana malagasy afaka manao izany eto hoiatrany Serge Zafimahova naneo ny heviny ny antsiprian'izay eo amin'ny rindratsary ny tahiriny aina. Ronjato taona no masombolina vary safiotra nafarany fitondrana teo aloha ka nozaraina tamin'ireo tantsaha manerana nosy. Mitetina 9 miliara ariary izany. Raha nitatitra nataon'ny Cour des comptes androany anefa dia nampisy aretina ho an'ny volovary ny tantsaha malagasy ireo masomboly safiotra nozaraina ireo. Isan'ny voakasika manokana ny ao amin'ny sombotry Madagasikara dia ny any aloatra. Ambonin'izany nisy nampiasa sady ihany koa ireo masom-boly safiotra ireo satria nozaraina mialohan'ny fotoana. Anomboana ny tatitra ny fitsiriana izay natao mikasika ny sekretera-panjakana eo anivon'ny fiadidinan'ny repoblika misana amin'ny fahaleovantena ara-tsakafo. Afatra fototra asongadina ny fisian'ny zavatra miafina na ny lafy ratsy tamin'ny fividianana sy ny fizarana ireo masom-boly zezika izay natao teo anivon'ny sekretera-panjakana io. Fanamariana voalohany mikasika ny vary safiotra ny tsy fanajana ireo fepetra takina mikasika ny fahasalaman'ny zava-maniry tamin'ny fanafarana sy fizarana ireo masom-boly. Hita fa pozitiva ny valin'ny fisiriana izay natao tamin'ny laboratoara telo teto atoerana sy tany La Réunion. Misy trangana aretina antsoina hoe Tilesia Barclayana ireo masom-boly ny vary safiotra izay nafarana. Karazana champignon mitranga amin'ny vary antsoina ihany koa hoe charbon du grain de riz ary misehony dia rehefa masaka ny vary eny tambary dia misy vovoka mainty. Vokatra izany dia lasa malemy ilay akotrika mora potika. Antsoina hoe maladie de quarantaine io satria tsy mbola nisy teto Madagasikara, mora miparitaka ary miteraka voka-dratsy amin'ny vary izay ambolena amin'ny toerana manodidina. Fanamariana faharoa ihany koa dia ny fizarana sahady ireo masom-boly ireo mialoha ny valin'ny fitiliana. Ny fanokafana ny fizarana ofisialy izay natao tany Antanambe Amparafaravola dia ny 3 fevroary 2024 raha toka ny 4 febroary 2024 no mivoaka ny valin'ny analizy voalohany. Faritra 12 anefa no nizarana ireo masom-boly izay mahatratra 20 tonna izay efa voazara raha toka 200 tonna ny vary safiotra nafarana izay mitetina 9 miliara ariary. Ankehitriny dia efa voan'ny aretina ireo vary izay vokatra avy eto atoerana toy ny vary tsemaka sy ny vary makolika any amin'ny toerana izay sompotry Madagasikara toy ny any Amparafaravola sy Beana na Ambatondrazaka. Mitaky fandraisana andraikitra aingana ny momba ny hoavy n'ireo tantsaha malagasy sy ny volovary eto amintsika hoy kosa ny mpanaraka raharam-pirenena. Raha ny fantatra mako dia isy ny fiaraha-miasa eo amin'ny Madagasikara sy Rosia amin'ny fambolena vary safiotra. Raha te ampivoatra ny tantsaha malagasy dia mila atosika ny fofifa hoy ny fanamafisana. Tsika zao efa tsy neketsika le hoe riz hybride avy any Chine. Zao ndray tsika hoe anao riz hybride ony avy any Russie. Mampiova inona zany? Tedafitsika dia hoe vary gasy no icréena le riz hybride. Tokony centre de recherche zany fofifa zany ny ampina. Ny atsika ary vao maika zany ampitombo ny importation nataotsika. Raha neny tsika ny RFI ankeo anao riz hybride russe ndray tsika. Fa tsy hoe ny Rosiana nanampy atsika mba hoe vary gasy zany mba hoe icréena le riz hybride dia amin'izay fotoan'izay zany vary local tsy mamoaka vola zany tsika makany ivelany. Tsy vaolana ny fanafarana masom-boly avy any ivelany. Manana manampahaizana malagasy momba izany ny firenena ka tokony ireny no atosika ho iatrany ity mpanaraka raharam-pirenena ity. Efa hita ny vokatry ny vary safiotra avy amin'ny firenena sinoa
ka mila mitandrina amin'ny fanapahan-kevitra ho raisiny tsy amitehana ireo mpalodina ny toe-karena malagasy izay manodidina ny 20 isanjato raha ny faneho-kevitra trany. Vao eo anivony orinasa knapsakosa indray dia tontosany talatalasa teo teny amin'ny 6 ny andiany tsoratra ho an'ireo mpifaninana 730 tafakatra amin'ny 9 voalohany. Hotale General ny Knapsa araka ny fampitam-baovao avy amin'ny filakevim-pitantanany ity orinasa ity. Taorian'io andiany tsoratra io adina tsoratra io dia fantatra fa 720 amin'ireo 730 no tafakatra amin'ny dingana 7 sady farany dia ny adina ambava. Manampaizana voafantina avy amin'ireo toeram-piofanana toy ny ENAM, ny CEDS, ny FDSP, ny UNESCAE, ny FEGS, ny Université Raveljon no nisana ny fanomanana ny lazadina sy ny fitsarana izany. Voajan'ny ny fitsipika sy ny rindrandamina na ny processus de recrutement izay napetraka ifantenana Hotale General ny Knaps nankatoavy ny ministera ny asa sy ny fampananana asa ary ny asa panjakana sy ny ministera ny toe-karena sy ny fitantanam-bola izany hoy ny fanamariana. Pejiny kolotsaina fahombiazana tanteraka ny fankalazana ny tombo-baovao malagasy tamin'ity taona 2024 ity na dia mbola misy tanjona tsy tratra aza hoy ny mpandalina fomba malagasy. Hitantaratra tao anatin'ny fitsenana sy ny fankalazana ny tombo-baovao malagasy androany fa efa manomboka mifoha sy resy lahatra amin'ny areny sy ny kolotsainy ny malagasy. Ho an'ny teto Antananarivo fotsiny analy no niakitrika ny fankalazana tetsy Mahamasina. Nisy tamin'ireo sekoly ihany koa no nanao ho zava-dehibe ny androany ka nanajana ny fampianarana ho fankalazana ny tombo-baovao malagasy. Ny antsiprian'izay tatery ny andro miaratiana eo amin'ny sarsindra-tsariny niaro tanjona. Nakotrika ny fankalazana ny tombo-baovao malagasy ny aloava ny fiaretatory alina ny andrasana ny taona vaovao. O Malalarby no andro nanatanterana ny fitiovana na ny fandrona, ny fandretana afo tsy maty ary ny totorepika n'andramaraina. Ny afaka ny fankalazana tamin'ny taona ity ary azo lazaina ho fahombiazana izany na ny fahazona ny kianjan'ny Mahamasina ihany azy dia efa midika zavatra goavana ho ny fanazavana. Feniopoka ny toerana voatokana izay efa mihoatra ny roa alina nanomboka ho Malariva mandramaraina ny tsenana ny taona vaovao. Hatramin'izay tsika rehefa tsy tany amoron'ny arabe dia nataon'ny olona tsisy tosy fa zao tsika nomena ny ivon'ny laka raha fanorona zany efa tena mahazo tsara ary tena mamikitra mafy matoa mahazo ny ivon'ny laka zany. Betsaka ny azo antikanana izay teny hoe nahazo ny ivon'ny laka zay eo amin'ny tontolon'ny lalao gasy ka tena hita be ny fihavahana satria na ny abetsaka ny olona ny fitaran'ny toerana ny abetsahan'ny fiakaran'ny sehatra manerana ny Madagasikara koa lasa ny tombo be ny faritra mankalaza. Tsy finoana fa fomba malagasy ny tombo-baovao anisan'ny fomba teto Madagasikara nandritra ny taona maro izany. Nanomboka resy lahatra amin'ny kolotsain'ny malagasy ankehitriny ka manao ho zava-dehibe ny tombo-baovao malagasy izay ihany malagasy. Androany efa tamin'ny herinkerinandro teo zay nanomana antikatra dia tonga tao zay menakavy mihitsy manatrika an'ity fety malaza be tsika ity ka io zany fomba ohatrany hoe 20 jona dia akalazaina miredrehatra afo dia miredareda koa zany ohatry ny any anaty any ampo ohatr'izany zany izy afo. Raha batsika aloha natratra ny asaramanitra toy izao dia raha ny tena rariny sitsiny tokony asanatra ny atsika satria izay no mampapolitika ny firenena toy izao satria ny kolotsainantsika lasa ataontsika tsinitsinina dia amin'izao fotoana izao nefa ny efa hita hoe tokony iroso amin'izay zany tsika ampandrosin'ny tanindrazantsika izay matimatesan'ireo razambe antsika teo aloha. Raha ny tena hevitry ity zany dia loharan'ny fiainany ity satria ny zavatra rehetra miainga avy amin'ny fahazavana daholo ny zavatra rehetra izay ataontsika dia ty afo ity zany misy ny toerana nisy azy ningainy dia hoentiny ity ho any tokantrano izay maka an'ity zany dia mba ho tonga amin'ny tanjona rehetra izay horininy daholo ny tsirairay avy toa. Tokony antsika zany olona irantsika fa tsy nen'olon-kafo dia mandro asina daholo. Mahatonga tete moa zany dia le tsodrano ray aman-dreny be ara-jazana izay tena mbola tena hoe manano ny asany tokoa dia le tatao.
endrika kolotsaina manome lanja ny sotoavina mamalagasy ny taom-baovao teto merina tamin'ny fahampanjaka anisany nanamarian'izany ho an'ny rehetra ny fandromonana ny fidiovana rehefa taom-baovao tahaka izao dia tsy afa-misaraka ny fitsofandrano ataon'ny ray aman-dreny ara-drazana ary ny tatao fizarana vary ho an'ny vahoaka vary amindronono tondra tantely miaraka amin'ny tosy ny vorovorokena izay misy dikany avokoa vary fotsinainy vary foto-tsakafon'ny malagasy ny vary andriamanitra arak'izany ny ronono hosafinony konso hosafinony kon tsara mandritry ny taona ny tantely ho mamity ny vola angidy lavitra ny faty ny to ho tosy tanteraka ny zavatra hokasaina rehetra mandritry ny taona ary ny vorovorokena ho vory ny arena ho vory ny fananana vory ny fahasoavana ray manontolo akoatr'izay dia nisy ihany koa ny fitsofan-drano zay nataony ray aman-dreny ara-drazana zay mandeha amin'izao fotoan'izao ho firarintso firenany tsara rehetra ho an'ny vahoaka sy ny ambany lanitra ray manontolo ho amin'ny taona ity nahazo lazaina fa fandresena aza ny fankalazana tamin'ny taona ity mbola misy tanjona tsy maintsy hotratrariny dia ny famohana ny fanapahan-kevitra anaovana hoandry tsy fiasana ka nefa andraisaka rama ny taom-baovao malagasy dingana nefa vita fantanjona dia ny hoe tena hovoaka ny efa niezaka moa ministra ny kolotsaina namoaka an'izay teny zay hoe ho atao andro tsy fiasana nefa andraisaka rama ny andro ny taom-baovao malagasy manoloana ireo fety vahiny marobe dia tokony anana ny an'ny malagasy ny malagasy ao anatin'izay nefa dia ao anatin'ny fiandrasan'ny dingana taondrareo amin'ny ministera tsika mahatokony fahendren'izy ireo tsika fa fatany fa zava-dehibe ary tena zava-dehibe ny hetsika tahaka an'izao an'ny malagasy raha ny vokatra hitanay azo sapaitanana ke etsika maro no nanamariana ny taom-baovao malagasy androany nisy tamin'ireo sekoly no nandray fanapahan-kevitra na mitsaratra ny fampianarana ho fanomezan-danja ny asina ny maha-malagasy ka nankalaza ny taom-baovao malagasy na tsy voatondro tao anatin'ny fandaharam-pianarana azy zany tafiditra ao anatin'ny ezaka fanabeazana ny mpianatra momba ny sotoavina sy ny fomba izany ho an'ity sekoly iray ity ny fitafy malagasy no ny salorana tamin'ity asaramanitra ity Nenay androany moa zany safidy tsy mianatra ny mpianatra fa ankalaza ny fitaom-baovao malagasy izay zany nataonay androany tsy ao anaty calendrier scolaire zany fa izay hoe aty fotony ao anatin'ny fanabeazana anay dia mampafantatra ny olona fa manana fetintsika tokony ankalazana dia tsy mianatra ny mpianatra fa manao fety n'izay taom-baovao malagasy zay tena marina moa zany tamin'ny heritaona zay tsy nanantanteraka izay satria tamin'ny heritaona somary mbola betsaka ny olana mahakasika izay daty zay dia tamin'ity zany zay ny safidy mihitsy satria manana adidy andraiky sa mampahana be any tena zany ny fampafantarana ny olona izay taom-baovao zay raha betsaka ireo manomboka amin'ny fo misy ihany koa ireo olona tsy mahafantatra ny taom-baovao malagasy zay zao tsy mahalala an'izany fa mba hoe mankalaza ny mpianatra dia mbo mankatỳ ampianarana fa raha amina manokana zao dia tena tsy mahafantatra lohany sy ny mombamomba zany onohony fotsiny no ny heniko e fa mbola tsy sehovatana tamin'izany zay fa zao hoe zay vao mbo mahafantatra hoe rehefa masina misy ragasy ankoatra ireo mbola tsy voafaritra mazava ny mety hitrangana iseho amin'ity taona ity miainga amin'ny fahitan'ireo ray aman-dreny zany hoy ny fanamafisana misy fomba fanao ary misy dingana tsy maintsy arahana fanamamantatra sy maneho izany misy fomba tahaka an'izay zany hoe rehefa vonoana ny omby dia amin'ny alalan'le fandrin'le raha nomby eo zany no hitarafan'ireo ray aman-dreny mpihevitra ireo hoe inona ny zavatra hitranga amin'ity taona ity anahoany ty taona ity ho sarotra sa ho mora ho zina sa ho mosarena ho be loza sa ho be aretina sa ho tao fahasoavana arakarak'izay zany ka namonomby moa zay tato amin'ny vatomasina namonomby anakiroa zay dia namonomby malaza namonomby mardi samy hafa daholo ny olo avoakan'ireo dia ireo ray aman-dren'ireo no nandinika sy mahita ny zava-misy eo fa ny tena moa mbola sady zandry ny zanaka dia natao ampitana fotsiny ihany ka rehefa mampita amin'izany ray aman-dreny satria mbola heverina aloha le zavatra hita tao zany inona ny navoaka ny omby malaza dia mihevitra aloha zareo ary inona ny navoaka amin'ny mardi dia mihevitra aloha zareo dia avy eo amin'izay izy vao mampita hoe zao zany ny zavatra hitrany ka rehefa tonga ny filazany an'izany tsy mampanina azoko atao ihany fampiresaka amin'izay ny velokasina toteny sy mamioditra no teny filamatra fankalazana ny taom-baovao tamin'ity taona 2024 ity
fa marina isaky ny 1 marsa ny andro maneran-tany ho an'ny trisomie 21 anamarika ny andiany fafolo amin'ny titona ity ny fampafantarana ny trisomie 21 ny fanehoana fampitovy ny olona rehetra na misy fahasamihafana aza iara anohitra ny fahatsiarovantena irery ino lo hevitra hoentina mandritra ity andiany ity tato-baovao ny andro miaratina eo amin'ny satrin-dratsariny ny ara-tanjona atrany tsy aretina ny trisomie 21 atsona ihany koa hoe syndrome de Down olana ara-tsiansatra ny amboaka no miainga ilay tsy fahatomombanana manana kromozoma miisa 7 mandeha tsiroroa isika olombelona ho an'olona trisomika dia miisa 3 ny kromozoma fa 2 raha tokony 2 no isanjany hita soritra manomboka eo amin'ny fahateranana izaza trisomika manana endrika somary hafakely izay ny olona manana trisomie 21 na eo azy izy nany rehetra izany manana zoto ny ankizy rehetra izy ireo le ankizy trisomika amin'ny olona dala sy le filazan'ny mpiaramonina hoe orchidée dia tehan'indry fotsiny hoe tsy aretina ny trisomie 21 fa toetelo izany hoe hatrany am-boka no azahoana azy fa tsy safidy ihany koa ary tsy avy amin'ny zavatra natao tao foana satria fijery mpiaramonina dia hoe nanonao foana iny nanala zaza dia tsy afaka tsara dia lasa ohatrin'iny na hoe ninankina fanafody tena izy dia lasa ohatrin'iny tsy izay le trisomie 21 fa kromozoma mihoatra anankiray afaka misitraka ny zo rehetra raha ny zo feno amaha-olombelona azy kanefa kosa tsy lasa-danja amin'izany ny fanomezana asina ny andro iraisam-pirenena ho azy ireo mba hahafahany mampiseho amintsika fa afaka mahavita zavatra izy ary afaka maneho ny talentany amintsika ataoko anaty fononteny hoe ordinaire zany normal tsy tokony natao amenatra na hoe tsy rampina ny ankizy toa azy ireo satria voalohany tsy hofidiny azy ireo no nahatonga anazy ohatr'izay moa faharoa toy ny ankizy rehetra ihany izy afaka misitraka ny rehetrarehetra manana ny zo rehetrarehetra ihany koa fa indrindra mila fitiavana be dehibe sy faharetana mariana isaky ny 2 martsa ny andro eran-tany ho an'ny trisomie 21 anamarika ny andiany fafolo ny titona ity ny fampafantarany trisomie 21 ny fanehoana fa mitovy zo ny olona rehetra na misy fahasamihafana aza iaranohitra ny fahatsiarovatena irery ino loha hevitra mandritra ny fankalazana iaranohitra ny fahatsiarovana teny irery averina hoe iaranohitra ny fahatsiarovana teny irery iaranohitra ny fahatsiarovatena irery izay teny izay no entina mankalaza ny fankalazana amin'ity taontia fankalazana fafolo eto Madagasikara navadika ny teny malagasy moa le izy satria tsika malagasy fa ny teny ny official dia hoe together Gaston Loneless zay zany ny teny navoaka ny dans le syndrome international dia ny isa-pirenena no mamadika amin'ny teny amin'ny firenena anankiray dia tao anatina sondage maromaro moa nanaovana ny famadihana an'izy io nalefa tany amin'ny Facebook tany amin'ny page-ny Dawn teo ihany koa ny fangalana ny hevitra ny rehetrarehetra ny ray aman-dreny indrindrindrindra hoe inona ny tianareo inona ny tena malaza azy amin'ny teny malagasy dia izay nitapaka fa hoe iaranohitra fahatsiarovatena irery inona le izy ry anjara iara iaranohatra irery averina farany hoe iaranohatra irery raha tsaivina ilay mpitsabo antsoina hoe London Down no nahita voalohany ity trisomie ity tany amin'ny taona 7 maresaka avy any ivelany tsy mitovy hevitra ny filoha frantsay sy ny filoha amerikana manoloana ny fangatahany Donald Trump anamafisana ny tafika mba amahana ny Détroit d'Ormuz nandaha nilaza ny tsiditra anady Emmanuel Macron ary tsy ampidina ihany koa ny etra amin'ny solika tsy mitsamtombo moa ny vidin'ity akora ity eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny antsipriana izay nandasy andrainjara amin'ny hesika aratafika tarin'ny États-Unis France hoy Emmanuel Macron mikendry ny amfiatohana sy ny fiarovana ny fitaterana solika sy ny fivezivezen'ny sambo amin'ny Détroit d'Ormuz ity hesika ity sy tokony atao lahara-pahamehana ny fidirana amin'ny ady ary tsy France hoy Emmanuel Macron ny safidy izao ady izao esakilany manentana sy miaso ireo firenena ampiaradia amin'ny États-Unis Donald Trump mba handray andraikitra haingana tena ilaina maso hoy izy ny fiarovana ny Détroit d'Ormuz satria iray amin'ireo lalan-dranomasina manan-danja indrindra amin'ny famasiana solika maneran-tany raha sehivina dia efa nisy miaramila iray maty nandritra ny nidiran'ny France nanampy an'ny États-Unis teo amin'ny ady ny 12 marsa lasa teo hatreto mihamafy ny fifanafiana eo amin'ny Israely sy États-Unis andaniny ary Iran ankilany
Akoatra ireo sampla sibatry ny tifotra drone dia eo koa ireo tomposolotra tratry ny daroka bomba toy an'ny Qatar. Vokany tsy misahatra miakatra ny vidin'ny barilin-tsolika. Efa mihoatra ny $20 izany no ity ady any Moyen-Orient ity. Mitohy ny fifanakaloza-kevitra eo amin'ireo firenena atandrefana ary mitompo hatrany ny ahahia ara-toekarena sy ny ara-pilaminana ary efa mipotra ny ambana lehibe ho ana krizy maneran-tany. Fa nitrangana fanafiana nataona mpanao viverina na kamikaze tany Nigeria tonga aingana tany toerana moa ny lehibe nitafika nanao ny fitsiriana sy ny fanadihadiana makasika ity tranga ity ny Antsipriana izay. Olona 13 faravakely no namony ainy ary mahery ny zato ireo naratra vokatry ny fipoahana maromaro tamin'ny toerana abe olona tao amin'ny tanànany Maiduguri, Nigeria. Sena, hôpitaly ary toeram-pivoriana no lasibatry ny kamikaze. Nanameloka mafy izao fanafiana afeno habibiana izao ny filohan'ny Nigeria, Bola Ahmed, ary naneho alahelo ho an'ny fianakaviana ny harambona ny tenany, ka nanome baiko hentitra ny tafika mba hanamafisana ny ady amin'ny mpampiorohoro. Tsy maintsy foanana tanteraka ireo vondrona ampanao herisetra manakorotana ny filaminana ao amin'ny firenena, hoy ny fanambarany. Araka ny fanazavan'ireo manam-pahefana moa dia hiahina ho tompon'andraikitra amin'ireo fanafiana niseho tao Maiduguri ireo vondrona Boko Haram izay efa ela no nanao herisetra tany avaratry Nigeria. Raha ny vaovao, maro amin'ireo mpanao kamikaze no vehivavy. Manoloana izany, nilaza ireo manam-pahefana nigeriana fa mety mbola misy ny loza mitatao ka niasa ireo mponina hitandrina izy ireo, indrindra hampilaza sy hifandray haingana amin'ireo mpitandro filaminana raha misy ny trano. Tapitra ny fampalalam-baovao tsika tompoko lahy sy tompoko vavy mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Isaona trany ny teknisiana sy ireo manampanao gazety nafahana nanatontosa izao fampalalam-baovao izao. Metraka ny soava tsara. Veloma tompoko.